Miarabantsika rehetra indray a dia faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy izay mamirapiratra efa eo amin'ny voninahiny a ho antsika namana rehetrarehetra indray amin'ny alalan'izao fandaharana horonan-tsary misy feo a ifaneraseratsika izao iresaka ny teorian'ny oecumenisme isika anio oecumenisme izany zay zavatra ho resantsika anio a de hodiniantsika tsotsotra anio indray a ny lalam-pamonjena ao anatin'izay vavaka vetivety ary sika ho voninahitr'Andriamanitra Raitsotoa sy Jesosy Kristy zanany izany satranao zay tompo a fa mbola afaka mifanerasera amin'ny alalan'izao a tambatsotra izao tononoko ny teny pahefana avy aminao a hitondra fanafahana sy fitsaboana hitondra restauration atao anatin'ny teny atao anatin'ny fifampizarana anao ny teny a Raitsotoa ary Jesosy Kristy no efa nalefanao a tamboninaitra tamin'ny fietrena ihany ko herin'izany teny izany ary tonga herin'ny filazantsara ho anay fanavotana ho anay ary izay lalam-panavotana izay indrindra tompo a mangataka ny revelation avy aminao mangataka ny fisehoanao a any amin'ny tsy hita maso a any amin'ny fahatsapana rehetra any ahafahanay miaiky fa tsy misy ny fiainana mandrakizay a raha tsy ao aminao ihany a ary Jesosy Kristy ny laratokana ahafahanay misotra mamindra miaina ary mitsapa mandray an'izay famonjena izay ny anaranao Raitsotoa ny voninahitra ambaranay foana ary ny fahefan'i Jesosy Kristy ny herin'ny filazantsara ny tombo-kasehan'ny vavaka amen finaritra tompoko lahy finaritra tompoko vavy a tsarava tompoko miarabantsika rehetra dia mamerina manonona ny fiadanana mamirapiratra ho eo ambavahitsika tsiraray avy a fiadanan'i Jesosy ny tonona amintsika rehetra oecumenisme iresaka an'izay aritsika ety am-piandohana aloha dia mamela iteny vetivety aminareo satria be da be anareo no manao remarka hoe isika dia tsaratsara isika dia olona be kritika isika dia olona tsy mahita zavatra lafitsarany mihitsy amin'ny filazantsara fa tsy misy afa-tsy zavatra ratsy sy zavatra apokaliptika zavatra ohatran'izany no ambarantsika de hitondrana fanazavana vetivety zay tsy hoe fanamarina tena fa anipiteny kely amin'izay a hoe raha matsiaro ianao se sentir visé hoe voatsara se sentir visé hoe voakritika sy ohatran'izay a de tsy izany no mikritika anao tsy izany no mitsara anao fa ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra no mitondra an'izay fahefana zay eo amin'ny fiainam-panahanao ka tokony zany manao fandinihan-tena ianao manao auto-réflexion ianao hoe manahoana ny fijoroanao sy ny fitsangananao ny fisianao manoloana ny herin'ny filazantsara amin'izay hoe voatsara ianao voakritika izay ianao a sy ny sisa rehetra misy sofla apokaliptika tonga eo amin'ny fiainanao satria ny zavatra zarainay a dia tsy miresaka vie privée an'olona izay tsy manao culte de personnalité izay tsy mitady sitraka amin'iza sizy izay ary zany ny antony tsy tsitsina fitenenana fa izay zavatra voaray avy amin'Andriamanitra Raitsotoa araka ny mahasosy ny fanotsiana rehetra tsindrimandry miainga avy amin'ny herin'ny filazantsara de mezaka izay a mizaran'izany a amin'ny pahendrena averiko ihany fa tsy miresaka vie privée an'olona izay tsy miresaka fiainan'olona ny any ambilanin'olona izay sinon a no tantarainay teto a ny any ampandrinanao a no tantarainay teto a ny any anaty azafady aty vilaninao a hoe iza no miaramandry aminao iza mivady kelinao iza ny vady tsindraninao a manahoana ny fidiram-bolanao a zany ny resahana teto fa tsy mila sitraka man'olona isika tsy mitady laza bon zay ny amin'iny saorana Jesosy Kristy mbola afaka mifampizara eto foana isika afaka mifampahery eto foana afaka mandray ny herin'ny filazantsara ny famarinan'ny filazantsara miainga foana amin'ny soratra masina sy ny zava-misy ndrivotra mitsoka ety amin'ity zao tontolo zao ity de izay indrindra no resantsika anio hoe oecumenisme
Inona moa ty resaka ecumenisme ity satria dia be da be ny institution religieuse, be da be ny atoko-pivavahana zokiny na zandriny miresaka azy ity, maresaka be eo ambava izy ity, maresaka ihany koa izy ity eo amin'ny sehatry ny haino aman-jery. Ity resaka ecumenisme ity aloha de tiako nilaza amintsika fa tsy biblika izy io, tsy ara-baiboly io, tena mahitsy be amin'ny teny an'izay. Tsy ara-baiboly izy io ary ny mampanahelo dia ny soratra masina samborin'ny olona manindry azy io dia soratra masina misy teny hoe fihavanana. Soratra masina misy teny hoe ohatra fihavanana zao de hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no zanak'Andriamanitra. De samborina zany zay soratra masina zay. Ora nefa ny tena ao ambadik'izay soratra masina hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no zanak'Andriamanitra izay dia fampihavanana anao mahatsapa hoe voakritika be, mahatsapa hoe voatsaratsara, mahatsapa hoe tratran'ilay discernement selon an'ilay Sainte Écriture, fampihavanana anao amin'Andriamanitra tsy to. Important be zay passage lazaiko zay. Zany hoe fampihavanana antsika amin'ny famonjena, amin'ny salut, amin'ny vie éternelle, amin'ny filazantsara, amin'ny soratra masina. Satria azadino fa isika dia tafasaraka tamin'Andriamanitra rehefa nanota tao amin'ny sahany Edena. Dia izay lay fampihavanana, tsy indriny ny soratra masina hoe sambatra ny mpampiavana fa izy ny zanak'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy nanana ny fahafenoany zay fahasambarana zay satria nanolotra ny ainy mihitsy izy ho fampihavanana antsika amin'ny ray tsy to, fampihavanana antsika amin'ny filazantsara, fiainana mandrakizay. Important be hoa zay passage lazaiko zay. Fa tsy hoe resaka fraternel, tsy resaka association, tsy resaka hoe fampihavanana olona zaza miady de miombona, ao fandona ankikely iombona misaraka, tsy zany le izy. Satria izay scénario zay, izay kisarisary zay de izay no zavatra misy ety amin'izao tontolo zao ity, ary zay le ecumenisme. Zay le ecumenisme. Nisy fotoana nisy ny première guerre mondiale, ny deuxième guerre mondiale, ny ady tany Yougoslavie, ny ady à gauche à droite isan-karazany, nisy fotoana ihany koa nandalo fotoana maivay ny firenetsika. De nisy foana ny fampihavana natao anatin'ireny, fampihavanam-pirenena. De zay le resantsika teo hoe tsy resaka relationnel akory. Fa ny définition an'ity ecumenisme ity zany dia izay le hoe fampihavanana izao tontolo zao izay, fa tsy fampihavanana amin'Andriamanitra tsy to, ary zay ny tsy maha-biblika ity resaka ecumenisme ity, na tsindritsika sy tadiavantsika verset à gauche à droite ary. De ohatran'izay ihany koa hoe misambotsambotra verset isika hoentitsika manindra n'ity théoriana ecumenisme ity, ary na ny théologiana Ocratière de misambotra ny verset io, de ohatra ny John 17:11 sy ny John 7:12 hoe mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao iray ato amiko Jesosy Kristy, efa niresaka an'izay tsika tamin'ilay fizarana hoe relation intime. De miverina amin'ilay zavatra nresahantsika tany amin'ny fampidirana teo hoe fampihavanana amin'Andriamanitra tsy to, mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao iray amiko Jesosy Kristy. Zany hoe izay relation ao anatin'ny intimité divine izay no apetrak'Andriamanitra, fa tsy projet ecuménique, tsy resaka ecumenisme. Alléluia. Tsara voaray anao izany famarinana ambaratsika izany, tsara isika misambotra an'izany. Averiko indray zany raha fitiniko hoe ny ecumenisme dia tsy biblika. Ny ecumenisme dia tsy lalam-pamonjena. Ny ecumenisme dia tsy salut, fa toy ny karazana hoe fihavana-pirenena, fiombonana, alliance, traité. Zany hoe rehefa nisy ny première guerre mondiale sy ny deuxième guerre mondiale dia ny signé traité ireo belligérant isan-karazany, mpifanandro natao anatin'ireny vanim-potoana ireny, mba irosona amin'ny accord de paix, fifanarahana ho amin'ny fandriam-pahalemana.
de izay fifanarahana izay dia selon any hoe accord de paix traité de paix dia ny tsirairay no manamosaka ny soso-kevitra any am-pony avy eto lay tsy mahalala-pamonjena azy. Ny tsirairay no mitire conclusion any anatin'ny sainy sy ny fieritreretany ihany. Any am-poko zany dia mamoaka hevitra idea hoe mba hahafahana miroso amin'ny fandriam-pahalemana mandrakizay sy maharitra dia izao ny soso-kevitro. De ohatran'izay ihany koa misy olona anankiray ihany koa manambara an'izay, de misy olona anankiray hafa ihany koa manambara. De ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny fivoriana izany samy manambara ny soso-kevitra avy ao am-pony avy araky ny fisainany sy ny fieritreretana, na dia hoe mitire conclusion aza izy selon any baiboly araky ny toko sy andininy, fa azadiny fa misy idée foana, misy fisainana sy fieritreretana foana hoe selon de nature humaine manosika am'izay fisainana sy fieritreretana hoe izao izay androso am'lay idéologia, théorie ou écuménisme. Fa tsy midika izay fa hoe salut famonjena, satria ilay salut famonjena ny tena définition de hoe voavela ny eloko ao nombona teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy ny fahotanao, ary misy an'ilay alliance de nature divine. Lay alliance de tsinona izany fa ny rahan Jesosy Kristy sotroinareo rehetra ity no rahako fanekena vaovao nalatsaka ho famonjena ny maro. De izay zavatra izay tsy maintsy velona sy mifo, zay zavatra zay tsy maintsy révélation se révéler, tonga ADN, tonga nature, tonga sémence, mamelona n'lay fiombonana sy firaisan-tsaina sy fiombonana hanapa-kevitra amin'ny tsanga-kevitra anankiray miainga amin'ny fisainana olombelona. Fa ny zavatra misy anefa ary bibliquement ny fisainantsika olombelona sy ny fieritreretantsika, ny fiombonantsika amin'ny tsanga-kevitra isan-karazany dia tsy afaka mihintsy idiran'ny izay nyresantsika izay hoe sémence avy any ambony izay nyresantsika izay hoe alliance Jesosy Kristy ny aina natolony teo amin'ny azo fijaliana sy ny rahan Jesosy Kristy, satria ny anton'izay dia fisainantsika olombelona le izy fa tsy directive divine, tsy fitariana amin'ny fanahy masina. Point important be ihany koa zay zaraiko amintsika izay. Raha ny anatin'ny religion zao mandinika an'ity rafitra économique ity isika, économisme ity isika dia tsy alabry am'izany ny FFKM, fiombonan'ny fiangonan'ny kristianina eto Madagasikara, zay rehetra miantso Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. De ao anatin'izany ny FJKM, ao anatin'izany ny katolika, ny anglikana, ny luteriana sy zay rehetra miara-mirona am'izay. De rahantsika mahita ny fanekempinoana kristianina hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, mino an Jesosy Kristy zanak'Alay tokana, mpanompotsika sy ny sisa rehetra, hatrany amin'ny hoe fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganany tena maty ary ny fiainany mandrakizay. Sy tena tanysaiko ary ambarako amin'ny isan'andalana ny lalam-pamonjena, fa izay tsy midika hoe famonjena. De tay ny zavatra resantsika tompoko, tsy contre amin'ny rafitra o écuménisme ny tenako, satria arakiray définition de hoe ny conclusion sy ny zavatra tsindrina ao anatin'ireny dia resaka amin'ny maha-traité azy, amin'ny maha foto-kevitra alliance anazy dia ny zavatra tsindrina ao anatin'ireny dia resaka hoe paix, fandriam-pahalemana, sécurité, fiadanana, ny resaka inona ihany koa, ny resaka hoe en diapason, miaraka en communion, miaraka miombona, mirindra ao anatin'izay fiombonana zay. Zavatra tsara izany, ary zany ny zavatra tsy ampy eto amin'ny firenena malagasy, satria mifandroritika amin'ny adihevitra ara-politika, mifandroritika amin'ny adihevitra ara-pinoana. Azadiny koa zay, ny mihinan-kisoa, tsy mihinan-kisoa, misaron-doha, tsy misaron-doha,
ny miteny tsy fantatra, tsy miteny tsy fantatra, miteny hebreo a, ny ivelan'ny hebreo a, jiosy gasy a, ny grika sy ny sisa rehetra, izay fifandroitana ara-pinoana izay matanjaka be koa zay eto amin'ny firenena malagasy. De ny velan'izany ny resaka etnika, ny resaka ara-poko zay mbola hoe hyper sensible, tsy miteny hoe très sensible fa tena hoe hyper sensible, zany hoe amin'ny tahany farany ambony mihitsy. Satria raha vao miresaka malama aloha sy ny tsy malama aloha zany ianao a, mety hiatra manaina ary hovidinao lafo zany. Raha vao miresaka anivo tany sy anindra tany zany ianao, haut plateau sy ny côtier zany ianao, enjana mafana be zany. Tsika malagasy olony fo ary mila mitandriny tsika am'zany. Ary raha mandinika isika rehefa mafampana ny rafitra politika na rehefa misy tombotsoa tiana ho tratrarina, tiana ho samborina, de tsy lena foana atosika izay resaka foko izay, resaka firazanana, resaka finoana, resaka zavatra ohatran'izany, ny ambany tanàna sy ny ambony tanàna, ny resaka be moranga. Ny ainan'izany tsika. Alleloia. Fa izany zavatra rehetrarehetra izany avy eo a, rehefa tratra ilay tombotsoa de hoe andao isika hiditra amin'ny fampihavana am-pirenena. Io lay resaka œcuménisme. Miditra amin'ny fampihavana am-pirenena. De à l'époque moa tadiditsika tamin'ny resaka politika nafana be mihitsy na maivay be mihitsy de hoe ny resaka fampihavana am-pirenena dia andao ara ho resahantsika ny resaka ao anatin'izay fampihavana-pirenena zay dia isan'ny ivon'ny sujet zany nanaovana ilay fampihavana-pirenena de tsy inona fa ny resaka hoe confrontation hidirana amin'ny légitimité sy ny légalité, zay lay fisainana olombelona ny resahantsika teo. Fa tsy misy salut mihitsy tao anatin'izany. Fa ny but ao anatin'izany dia mba ahafahana mametraka n'ilay fitondrana hoe ho aradrariny sy arahitsiny dia hanaiky ny vondrona iraisam-pirenena, dia tonga ny fanampiana, tonga ny investissement, tonga ny bailleur de fonds, tonga ny FMI, tonga ny investisseur be da be, tonga eto amintsika misokatra ny maso voa isan-karazany, européenne, tsy européenne, africaine, américaine sy ny sisa rehetra. De izay le hoe paix, sécurité, fa tsy misy famonjena ao anatin'izany. Zay ity resaka œcuménisme ity, ary tena tokony misokatra ny saitsika pino, fa tsy hoe manonona akory sika hoe fanekempinoana kristianina. Dia ny dikan'izay de hoe famonjena. Fa ny dikan'izay de hoe en alliance isika, en communion isika. Ny dikan'izay de hoe samy manonona Jesosy Kristy avokoa isika rehetra, na misaron-doha na tsy misaron-doha, na katolika manao ny sorona masina na ny tsy katolika, na ny luthérienne na ny FJKM, na ny adventiste na ny tsy adventiste, na ny mihinana kisoa na ny tsy mihinana kisoa, samy manonona Jesosy Kristy avokoa isika. Fa ny dikan'izay dia tsy hoe voavonjy isika. Ny dikan'izay de hoe tsy midika akory fa voaray atsika lay fanekena vaovao, lay alliance, lay aina, lay fofinaina mahavelona. Roaka. Efa ambety tenitsika teto foana izay hoe raiso ny fanahy masina hozy Jesosy Kristy. Efa nisy fotoantsika anampianatra an'izay, ndresaka an'izay. Na helokiza avelanareo dia avela izany, ary na helokiza kosa no tsy avelanareo dia tsy avela izany. Tsy midika akory fa en intimité amin'Andriamanitra tsy toy isika, fa ao anatin'ny rafitra œcuménisme tsotra be fotsiny ihany isika. Alléluia. Eo amin'izao tontolo zao arak'ilay ohatrohatra nyraisintsika teo hoe politika na tsy politika, na traité na alliance, première guerre mondiale sy deuxième guerre mondiale. Eo amin'izao tontolo zao babyloniana izany ity resaka œcuménisme ity, dia afaka mitsimbadika arak'izao fanazavantsika manaraka izao ihany koa hoe Genesis 1:10 Nimrod. Raha miresaka Genesis 1:10 zany tsika dia Babel. Tilikambo ny Babel. Zany hoe misy raha fipampianarana be da be atambatra ao, dia ino no arindra sy alamina hisin'ny firindraha-piaraha-monina sy firindraha-piaraha-miaina ety amin'ity zao tontolo zao ity.
raha kasy zany miresaka aminao de hoe izay lay nouvel ordre mondialisé izay raha ny vanim-potoana iainantsika raha ny chronologie fiainantsika ny contexte iainantsika zany dia œcuménisme ordre mondial. Misy olobe any amin'ny farany ambony any miaraka amin'ny élite président be da be isan-karazany possible président de la république malgache, comoriana, africaine, tsy africaine, japonaise no de mifampirarao zareo izany ny anton'ireny hoe fivoriana ara-potoana sy tsy ara-potoana. Sommet mondial ONU, sommet mondial UNICEF, sommet mondial banque iraisam-pirenena, sommet mondial ary zareo mpikirakira ny tontolon'ny bourse midéclencher crise mondiale na mi-exterminer an'izay, mitazona an'izay mba tsy hetsika hoe aiza ny stabilité. Resaka œcuménisme daholo zany, resaka religion daholo zany fa ilay tompona sy vénérena dia soit disons hoe dieu de la politique, dieu de mamona, miezaka manokatra ny masonao, dieu de célébrité miss mondiale, dieu de foot. Zany ny anton'ireny Elon Musk hitatsika tany amin'ny championnat du monde de foot de teo daholo ary Macron atao reo élite isan-karazany mondial izay te hiseho sy izay tsy te hiseho dia nomena akanjo tunique i Messi, izay signification an'ny mpamonjy oin Christy fa ao misehatra ny foot. Ainsi de suite dia misy am'izay ny célébration be fandraisana makotrokotroka tany Argentine sy ny maneran-tany zay efa métaphore ny image-ndry Maradona, roi Pelé sy ny sisa rehetra ilazako amintsika fa azafady resaka œcuménisme dia mivelatra be fa tsy mijanona fotsiny amin'ny traité tsotsotra hoe FFKM, traité tsotsotra fotsiny ihany hoe fiombonan'ny mpino zandriny, fiombonan'ny fiangonana zandriny na fiombonan'ny zao sy zao na ihany koa hoe fiombonan'ny zanaka antaisaka na zanaka merina na zanaka tsirabe na zanaka betsileo na zanaka tankarana tontononiko daholo zany satria tokony efa hanana esprit ouvert isika fa tsy fermé. Ary azadino fa isika dia malagasy ray. Une seule race ozy ny fitenenana zay de la race humaine. Fa izay moa de mijanona ho slogan fotsiny fa ao ambadik'izay mbola misy an'ilay effervescence, fifankalana sy tsy fitovi-kevitra sy tsy firaisapo sy tsy firaisampinoana ilazako amintsika fa mbola tsy ao lay rahan'i Jesosy Kristy, tsy ao lay famonjena, tsy ao lay salut. Satria raha voaray atsika izay dia tokony marina amintsika nizaniza isika antakarana, nizaniza isika merina, nizaniza isika betsileo, nizaniza isika frantsay, nizaniza isika tsy frantsay, nizaniza isika kely maso, nizaniza isika tsy kely maso, mahavoditra tsy mahavoditra, maintoditra sy ny sisa rehetra. Tsy misy jiosy, tsy misy grika, tsy misy lahy, tsy misy vavy, tsy misy andrina, tsy misy andevo fa iray ihany anareo amin'ny Kristy Jesosy. Fa mijanona slogan daholo azany zavatra rehetrarehetra resahantsika sy zaraintsika izany, mijanona resaka imolotra fotsiny zany, mijanona ho stratégique fotsiny zany, mijanona ho fomba fiaditsy, fomba fanambarana sy fomba firesaka daholo zany satria tsy voaray atsika ilay fanekena vaovao aina Jesosy Kristy lay aina natolony teo amin'ny hazo fijaliana mbola tsy midina sy misandrahaka any amin'ny tenatsika na milaza azy ho mpanompon'Andriamanitra resika. Dia rehefa misy zavatra mihetsika ety amin'ity zao tontolo zao ity de mihetsika miaraka amin'izay ihany koa ilay fieremana ao anatintsika. Ora nefa isika ao anatin'ilay système hoe œcuménisme, ao anatin'ilay FFKM, ao anatin'ilay mahazanaka malagasy atsika aty ampitan-dranomasina na tsy aty ampitan-dranomasina na any Koeta na any Libye na araky ny rafitra œcuménisme izay isitsika. De teo sika nyresaka le hoe tilikambony Babela, Genesis toko faraika amby folo toko fahafolo Nimrôda. Ny tena danger amin'io resaka
ecumenisme io dia ilay fonosana, ilay enveloppe, ilay papier cadeau zany dia fandriam-pahalemana, accord, traité de paix, signature na alliance. Raha mandinika zao tsika hoe ny première guerre mondiale sy ny deuxième guerre mondiale de atao anatin'ireny ny signé traité de Versailles sy ny traité be da be isan-karazany, ary ny objectif an'ena io de hoe et sécurité. Nefa tsika miresaka zao tena hoe ampototry ny troisième guerre mondiale, ary ny troisième guerre mondiale efa déclenché depuis ny histoire ny Covid, ny crise mondiale, satria azadiny fa ao anatin'ny guerre ihany ko ady fandropana. Zafady fa somary tapaka kely ny connexion atsika. Azadiny fa ao anatin'ilay hoe ady fandropahana, asenao ihany ko fampianana nisan'ny olona ny vava-mihinana dia misy ny resaka crise, misy ny resaka aretina Covid sy ny zavatra be da be pandémie afahanisany olona mihena. Kajy masonika daholo zany, kajy nireo elita sy ireo manam-pahaizana any amin'ny tontolo tsy hita maso any daholo zany. Amen. Tiako hisokatra amin'izay ny fomba fijeritsika. De hoe ateo hoe sika tena efa ampototry ny troisième guerre mondiale, efa ao anatiny sika. Fa la iady mifanandrina no mbola tsy déclenché na de efa misy ary zany ohatra hoe Ukraine sy Russie, firenena samy matanjaka, satria ny ao ambadiky ny Ukrainiana de tsy iza fa ny Europe, ny G7, ny G20, ny anglo-saxone, ny OTAN, rafitra économisme hafa ihany koa zay ny G7 sy ny G20, satria manana ny objectif andry zareo anatin'izay traité sy ny avandry zareo fifanarahana ifanarahandry zareo. De ny tena danger amin'izy ty, sœur sy frère, dia ny fasikasehana, malgré hoe mifono papier cadeau sy emballage tsara be hoe paix, sécurité, fandriam-pahalemana, ady amin'ny vidin'ny fiainana sy ny zavatra ohatran'izany, zéro Covid sy tsy haiko ze slogan entin'ny olona zany amin'ny maha politicien azy sy amin'ny maha mythomane azy. De volo tsy ho avy raha tsy andainga. Ary raha milaza izy de ny azy ihany lazaina. Fampianaran'i Jesosy Kristy zay efa haitsika rehetra. Ny tena grave amin'izy ty dia rehefa matory zany ny zanak'olombelona izao taranaka izao ao anatin'izay hoe paix et sécurité zay, ao anatin'izay mamirapiratra zay, ao anatin'izay mondialisation zay, dia atsindrona tsikelikely amin'izay ilay antidote anovana ny fisainanao sy ny fieritreretanao ho mpanohatra an'Andriamanitra ianao, de izay ilay tilikambo ambony babela Genesis 1:20. Ampiaina ny confort ny zatovo, ampiaina télé-réalité ny zatovo, ampiaina célébrité ny zatovo amin'ny alalan'ny Facebook sy ny support numérique rehetra. Atao avarinao izy dia afaka mifilme fiainana kely tsotsotra any amin'ny fiainany any izy dia varina maraina tondro hariva eo foana izy manalava molotra ny vehivavy sy ny tsy vehivavy na ny lehilahy ihany koa raha miditra amin'izay de lasa sarim-bavy de ampidirina tsikelikely ao, zay lay antidote, zay lay poizina, zay lay semence chamanique efa andresantsika teto zay hoe semence ana biby lava, ampidirina ao anatin'ny zao taranaka izao amin'izay confort sy mondialisation zay, ao anatin'ilay rafitra ecumenisme, dia tonga misitraka amin'izay lay olona, tonga il s'endort, lay génération zany lasa matory tratra ny fanahy miraikiraiky. Dia ny zavatra tsy tsapatsika dia manomboka misitaka tsikelikely amin'ny filazantsara sy ny famarinan soratra masina, misitaka tsikelikely amin'ny famonjena nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana izao taranaka izao. Mety tany ambolohany izy mpianatra sekolalady any izy, tany ambolohany izy olona nafana fo kely tao amin'ny chorale sy ny groupe évangélique, mpianatra sekolalady, sekoly sabata sy ny sisa rehetra. Fa varina foana izy eo amin'ny Facebook, varina izy eo amin'ny Twitter, varina izy eo amin'ny YouTube, ny zavatra tsindrinao any nefa selohan'ny algorithme vao manindry anao de sexe, violence, télé-réalité, olona mitanjatanjaka, olona malazalaza, olona Céline Dion, olona argent facile, zavatra ohatran'izany. Ino no mitrava any amin'ny sainao any? Petit à petit en possession lente, efa andresantsika teto foana zay, dia resy lahatra ilay olona
ary tsy afaka intsony izy isambotra n'lay famonjena nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny tenany natolony ny ran Jesosy Kristy raha alliance nomeny Jesosy Kristy hoe zay mihinana nofoko sy misotro ny drako fa ny lasa fihinany dia télé-réalité, lasa fihinany dia argent facile, lasa fihinany dia antaresy. Zany nge mahatonga ny olona miraikiraiky am'reny zavatra be da be resantsika rehetrarehetra reny. Ny lasa fihinany dia izao tontolo zao, ny abomination, ny violence, ny sexe, ny zavatra ohatran'izany dia tavela sy taraiky ao izao taranaka izao dia tsy mahafantatra intsony ny herin'ny filazantsara fa tonga matory sy miesonao dia mandeha ny chronologie fin de temps dia maty amin'ny fahotany ihany izao taranaka izao ary tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra ary azagaga isika raha ohatra hoe ny olona am'izao fotoana izao ny taranaka am'izao fotoana izao dia piteny ratsy ny fanamasina, piteny ratsy an'Andriamanitra, piteny ratsy ny soratra masina ary raha mitory-teny ianao, raha miresaka Jesosy ianao, raha milaza ny fahamarinana ianao dia mpanohatra ny olona am'izao fotoana izao anti manoto mihitsy miaraka mitandroka manoto anao mihitsy izy ary raha mandray soratra masina izy ohatra hoe eo amin'ny profil misy hoe Jésus Christ my king na ohatra hoe misy soratra masina ohatra hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao fa selon any filany sy ny fieritreretana iny fa tsy selon an'lay salut hoe voavonjy izy, tsy selon an'lay asa-pamonjeny Jesosy Kristy hoe monsieur témoigné izy fa tena nisy marina ny herin'ny filazantsara ny asa teo amin'ny fiainana. Zany zavatra resantsika rehetra zany dia effet cause n'lay œcuménisme. Alléluia. De ny tapany farany tsika azy dia miakatra ihany zany ny tahapanazavantsika. Teo isika ny resaka politika, teo isika ny resaka ny entre ny politika izao génération zao zay déstabiliser satria tafiditra ao anatin'ilay rafitra œcuménisme mondialisé amin'ny alalan'ny ezaka foana tsika pita fa somary tapatapaka kely ny connexion fa ratsy be ny andro aty aminay tsy maninona fa toizantsika foana le izy amin'ny alalan'ny support numérique hoy aho teo amin'ny alalan'ny zavatra rehetra mondialisé zany zay entina manindry an'izay de zao tsika iresaka indray ny œcuménisme rafitra ngeza be mihitsy religieux de tsinona izany fa ny religion mondiale vao tsy hitantsika farany teo zay ny rahantsika niaina sy nahita efa nisy publication nataoko momba an'izay ihany koa momba an'ity œcuménisme ity. Ny œcuménisme dia tsinona fa resaka rafitra religion mondiale izy io, zany hoe rafitra mihitsy inina voulu apetraka ao anatin'ilay papekatony resantsika teo ihany lay finosana mamirapiratra ny resantsika teo ihany hoe paix et sécurité. De ohatrany eo anandray ny fisehoan'izy ity farany teo tsika tamin'ny année 2022 dia nisy ny religion mondiale zay noetin'ny papa François dia natsony tao daholy ny chef religieux tao amin'ny sunnite ary Jerusalem zany de ny katolika orthodoxe sy ny sisa rehetra. 7e sommet mondial izy io. Raha hiditra amin'ity fanazavany ity de tsindriko tsara hoe za tsy contre amin'ny katolika ary za ihany koa dia tsy misadresser amin'ny mpino katolika individu zany fa ny ennemi antsika dia ennemi invisible. Efesianina toko fahenina. Principauté resaka legiona lany ambara amin'ny Efesianina toko fahenina hoe mpanjaka n'izao tontolo zao, mpanjaka ny fahimaizinana de izao tontolo zao misadresser amin'ireny zany sika fa tsy misadresser amina mpino katolika tsotra individu fidèle. Tsara voarainao zay mba hiala ny anatin'ny sainao ny esprit être susceptible. De ity œcuménisme religion mondiale farany nisy tao Kazakhstan de ny renivohitra zay ny safidina manokana de hoe Astana, ASTANA. Fa ny devaleko tamin'izay hoe le Astana rehefa akorotanao dia manome hoe satana. Misy message codé zany ao anatin'le izy hoe tsy parazara ny safidianana n'ilay renivohitra Astana ary tsy parazara hoe 7e sommet mondial ny chiffre 7 ihany koa de fatatsika bibliquement ny fahafenoana hitantsika eo ny toyany afaka 2 ans sa 3 ans ndray ny 8e sommet mondial fa ho tonga am'izay ve isika
satria ny vanimpotoana za tsy mpaminany a ny vanimpotoana iainantsika zao de ao anatin'ny antsoina hoe tribulation a 3 ans et demi voalohany de hiditra amy grande tribulation isika ary eo anelanelan'zay no misy ny enlèvement fampakarana fanjavonana rehefa misy fotoana de ho resahantsika izay ary efa manomanomana an'izay sujet zay hoe enlèvement izay a ny tenako de ity resaka religion mondiale œcuménisme ity izay atao Astana Kazakhstan ity a nisy ny chef religieux rehetrarehetra de efa nisy izy io premier sommet mondial, deuxième, troisième, efa septième isika izao de lay rafitra œcuménisme izay anindrinany hoe traité de paix et sécurité, la paix petsindrina eto dia lay fehin'ilay zavatra andresantsika teo hoe fifanarahana traité alliance amitsika olombelona fisainatsika olombelona zany hoe ny religion rehetrarehetra dia nantsona hifanaraka sy hivondrona ao anatin'ny antsoina hoe paix fotsiny fandriam-pahalemana fiarahamonina de izay fandriam-pahalemana izay de midika fa io zany misy fiangonana kristianina anankiray a dia ny olona mpanompo sampy eny Ambohimanga na eny amin'ny ladoany fitampo any Majunga any Adoany Miarinarivo misy ampanjaka anankiray afaka manao culte ao anatin'ny fiangonana anankiray a ohatra hoe cathédrale Andohalo na FJKM Nospatrana na FJKM Ngezabe tsy fantatro zay ao an-tsaitsika ohatran'izay le izy ao anatin'ny hoe paix grave zany oa de ohatran'izay koa hoe ianao a de afaka manonona afaka manao hoe araba rimari any amin'ny mosquée akatao morokelitsika saino zay zavatra andresantsika izay fa za miteny amintsika fa izay zavatra izay ekeko fa hoe ny paix dia tena tsara apetraka ity am'ty zao tontolo zao ity fa raha selon ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika hoa dia zava-poana ze zava-poana ozy ny bokyny mpitory-teny ary zavatra hitantsika izany satria na de eo aza ny ONU na de signer ny accord traité de Versailles première guerre deuxième guerre mondiale sy ny sisa rehetra ny accord rehetra ntsoniavina maneran-tany dia misy foana ny ady ary rahantsika mahita tsy milamina Palestine sy ny firenena jiosy tsy milamina i Madagasikara tsy milamina izao tontolo zao nisy foana ny ady tany Iraka nisy ny ady tany Syrie io ny ady zay mbola mipotra indray koa any Ukraine sy Russia ary manao tasy d'huile maneran-tany izany hoe tsy mitondra fruit tsy mitondra paix éternelle fandriam-pahalemana maneran-tany ho mandrakizay ho famonjena surtout resaka salut satria mandrakizay foana ny antsika ny resaka éternel ny traité sy ny rafitra œcuménisme selon an'ny fisainantsika sy ny religion. Alléluia. Ary mampanaelo riavana fa miamatanjaka hatrany ny rafitra misy ao anatin'izay économisme izay. Ny Koritianina faharoa toko fahenina andininy faefatra amby folo andamin'ny hatramin'ny fafito amby folo de aitsika rehetra le izy hoe tsy misy ifandraisan'ny Kristy sy Beliala ary mampanahelo anefa amin'ilay système œcuménisme na de hoe tsy misy ifandraisan'ny Kristy sy Beliala dia tsindrina betsaka izay rafitra œcuménisme izay ary izay ilay religion mondiale tao Astana Kazakhstan. Raha fiezintsika izany dia ny œcuménisme de ohatrany hoe assemblée nationale ohatrany hoe sénat mandrindra fotsiny reny mamola vola zavatra fotsiny reny isin'ny fandriam-pahalemana isin'ny fitonina isin'ny tranquillité zany fa ao ambanin'izay dia misy an'ilay esprit bibidi fa ny tena objectif anjareo zany mitazona ny rafitra œcuménisme io dia sur le plan zany humaine zany premier plan zany dia ny tena objectif anjareo dia apatorina ianao anatin'izay rafitra œcuménisme traité sy alliance izay fa ao ambadik'izay dia hisy an'ilay fanahany bibidi ifo
ao anatin'izay a dia misezira misambotra anao zany zareo zay le izy hoe proa tsotro zao a ny valalabe mandry ao anatin'ny tsy fahalalana vahoaka ao anatin'ilay rafitra ecumenisme dia matory sy miraikiraiky hoe fandriam-pahalemana tokoa paix et sécurité a fiainana mirindra sy ny ohatran'izany avokoa paradisa tanàna milamina tana masoandro fa ny zavatra misy a dia fampiatahana anao a amin'Andriamanitra ary ho fanotona mihitsy an'Andriamanitra atsy ho atsy mirona makany amin'ny antsoina hoe système ordre mondial. Ny rafitra religieux indray a dia le niresahantsika teo hoe tao a Kazakhstan Astana dia izay image zay ihany fa ireo karazana chef religieux indray toy ny hoe vaudiste zareo mpandalany vaodoa ny fombandrazana ny ancestral ny mpanao majika ny mpanao odiody rehetra ny framasona gabo raraka amiray ao daholo ao anaty gony ao anatin'ny lasaka ecumenisme dia lay pe no tsindrina ao anatin'izay fa tsy misy resaka mihitsy ary zay nikirafy tam'le izy tao anatin'ilay 7e sommet mondial ecumenisme ny arahan'ny papa François sy ny chef religieux maneran-tany de tsy nisy resaka mihitsy Jesosy tsy nitonona na indray mandeha ary Jesosy fa lay pe no nitsindrina tao hoe andaotsika hivondrona hisin'ny fandriam-pahalemana miara-manompo a religion mondiale hanangana an'izay isika zay no nitsindrina tao a dia samy afaka mivavaka sy miara-mivavaka daholy a amin'ny Andriamanitra ivavahany amin'ny toerana anankiray ary efa misy mihitsy toerana any amin'iny faritry Émirat iny a miara-mitoetra ny synagoga sy ny eglizy ary ny moské misy zany a ilazana amintsika fa efa ao anatin'ny rafitra économisme tanteraka izao tontolo zao a déguisé fa ny tena marina dia religion mondiale izy io a zay ity resaka ecumenisme ity averiko tsara hoe ny ecumenisme dia resaka religion mondiale déguisé izy io a irosona makany amin'ny ordre mondial ho fiankofana amin'ny bibidy lehilahinota extrême hoy ianareo a milaza an'izany tsy misokatra hoy ianareo a milaza an'izany bedabetsika no miteny an'izany hoe tsy mahita zavatra tsara mihitsy fa zavatra ratsy a ilazana amintsika fa vitsy de vitsy a no vonjena ety sady tery a ny lalana makany an-danitra vitsy no mahita azy de par rapport am'izay zavatra nylazaintsika izay a dia anjaranao no mamantatra ny toerana misy anao amarana azy sika apokalipsia toko favalo a andin'ny fahatelo a sy andin'ny faefatra de misy an'ilay vavaky ny olona masina rehetra ao an-danitra ao ireo martiora ny filazon-tsara de i mivavaky izy ireo a dia soritany baiboly tsara mihitsy apokalipsia toko favalo a ditika azo manitra voatoro eo ambonin'ny altara volamena raha miresaka altara volamena izany tsika de manokatra ny boky Torah ny culte nataon'ny Mosesy sy ny mpisorona voatokana ny Levita tany amin'ny Torah préfiguration fa fahatanterahana kosa izy ao an-danitra ao raha vao miresaka olona masina izany sika vavaky ny olona masina de io le vavaka nyresantsika teo hoe tsy répétition le izy tsy famerenam-bavaka le izy le tany am-piandohantsika nyresaka an'izay hoe fanekempinoana kristianina hoe mino ny fanahy masina ao fiangonana masina manerana izao tontolo zao ny fiombonan'ny olona masina fa melan-keloka fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay fiombonan'ny olona masina fa tsy lay famerenam-bavaka ao am-piangonana fa ilay dimension eto amin'ity apokalipsia toko favalo ity no hitondrako ny sainao sy ny fieritreretanao hoe mandra-pahoviana mivahana ny boky dia misy am'vavaky ny olona masina midradradratra hoe mandra-pahoviana Jesosy eo mandra-pahoviana eo Elohim eo amin'ny seza fiandrianana zany hoe lay vavaky ny olona masina zany dia mitoucher ny trône de Dieu mikasika ny seza fiandrianan'Andriamanitra mandra-pahoviana tsy to no amalinao ny rahanay nalatsaka teny ambonin'ny tany a tamin'ny tsirariny a tamin'ny tsy hitsiny tamin'ny fanenjehana ny amin'ny filazana ny era ny filazantsara tahaka ny filazanao sy ny filazako mandra-pahoviana tompo mandra-pahoviana
no amalinao a ny am raha ny olona marina vavaky ny olona masina izany. Mandra-pahoviana no tsy hitsaranao a sy amalinao a ny ranay apokalipsy 4:10 tena izay mihitsy la hoe vavaka trône de Dieu zay vavaka izay. Ary zay a dia tiako interceptena kely ny conscience atsika ny am'izay hoe misy fotoantsika mitaraina amin'Andriamanitra tsy to, misy fotoantsika tena hoe mitalao amin'Andriamanitra tsy to manoloana ny adi-panahintsika sy ny adi-piainantsika sy ny épreuve. Hoy ateo hoe misy fotoana isika mitaraina amin'ny adi-panahy sy ny épreuve zay atrehantsika. Dia tiako interceptena ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika par rapport amin'ny apokalipsy 4:10 teo, ny apokalipsy 4:7 fahatelo sy faefatra ny 4:9 vavaky ny olona masina mila mitoshe mahakasika ny seza fiandrianan'Andriamanitra fa tsy mijanona fotsiny hoe fanekempinoana kristiana hoe fiombonan'ny olona masina famelan-keloka fitsanganany tena maty ary fiainana mandrakizay, tsy mijanona fotsiny hoe relika any amin'ny fotompinoana katolika hoe olona masina dia lanjalanjaina ny taolany a sy ny ohatran'izany a pratika daholo zany zavatra resantsika zany a mbola hoavy ny fotoana tena resantsika lalindalina an'izany fefa nisy fotoana ihany ny resaka an'izany teto a ny amin'ny tontolon'ny spiritisme. Mino aho fa misy zavatra voaray anao indray a tao anatin'izay a tena ialana tsiny be da be sœur sy frère satria aty amin'ny toerana misy a dia ao anatin'ny antsoina hoe tempête miaodiaody a dia ratsy be ny connexion a na de hoe aty ampita-dranomasina ary sika no mampita tena ifonana ezaka amin'ny manaraka mba tsy ampita zavatra tsy anaty kalitao a tapatapaka ohatran'izao fa tsy miankina amin'ny tenantsika ihany koa le izy fa ny zava-dehibe de misaotra an'Andriamanitra lehibentsika afaka ny resaka an'izay tsotsotrany amin'izay resaka oecumenisme izay tandremo ary fa mila mitandrina isika isika dia tsy ho afaka amin'ity zao tontolo zao ity, isika dia tsy alana amin'ity zao tontolo zao ity fa arovana isika. Ny rafitra ecumenisme de efa partout na ecumenisme religion io na ecumenisme mondial rafitra maneran-tany izao tontolo zao a ny SENA ny rafitra assemblée nationale ny rafitra ihany koa association zanaky menabe na ny zanaky merina na ny zanaka takarana na ny zanaka taisaka na ny zanaka be da be rafitra ecumenisme daholo eny pour son propre budget, pour son propre but ho amin'ny fikendreny sy ny filany sy ny fisainany sy ny fieritreretany amin'ny kajikajiny hoe pena tsy pena tompontsoana lalam-bola na zavatra ohatran'izany a rafitra ecumenisme daholo reny a fa ny zavatra tena ampitaina amintsika de hoe tsy misy famonjena ao anatin'ireny, zéro salut ao anatin'ireny tahaka an'izany koa ny rafitra hoe FFKM rafitra fotsiny ihany ny FFKM fampiombonana ny fiangonana ny religion tsy misy salut ao anatin'izany fa Jesosy Kristy ihany ny salut, Jesosy Kristy ihany no famonjena, Jesosy Kristy ihany no lalam-pamonjena, tsy misy manakany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany sambatra izasy anao izay efa manana an'izay salut izay famonjena izay satria voatahiry ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao fa tsy voatahiry ao anatin'ny rafitra ecumenisme. Raha soatsika rehetra tianao Jesosy. Sotranao tompo raha mbola afaka nizara an'izay zavatra tokony ho nozaraina izay. Mankasitraka betsaka ny amin'ny fanampinao sy ny assistance anao eo amin'ny fiainanay foana. Mideranao raitsy toa ny amin'ny présence anao à tout moment amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Misy fotoana izay tsy conscient eo amin'ny fiainanay, misy fotoana izay anaty faiblesse, misy fotoana izay tena hoe reraka, misy fotoana izay tena hoe désarmé, tsy manam-piadiana intsony fa eo indrindra anao no mitsangana ary mi se rendre compte izay après fa niado anay ianao ny tondra sy ny taridalana anay ianao, ny alolalana anay ianao nanoloana ny fahavalonay. Taio ny teny Jesosy taio ny teny raitsy toa ianao no manositra, ianao no manisy ny cercle ny herin'ny fanahy masinao ianao no manisy vaika ny teny mba ho velona ty anatinay ary ho tonga voninahitry ny zanakalay tokana gloire céleste mamirapiratra ty anatinay zany hiteraka fanafahana sy délivrance
fa tsy ho assistance atsony tsy mijanona fotsiny ihany hoe ho assistance sy fanampiana ao anay fa tena hoe afaka mihitsy izay tena hoe libere mihitsy zay ary voamboatra après un travail zay fiasanao zay raitsotoa araky ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao zay ny tena zava-dehibe dia matoky sy mino foana izay tompo ary miazona anao araky ny efa iazonanao anay dia ny fahendrenao ny tompo aharitra foana aty anatinay ary ny famirapiratany voninahitrao no manapaka betsaka ty anay tsy afahany ratsy manana toerana ao amponay sainay ny fanahinay amin'ny tenanay matsiaro manokana andreo tsy salama sy anaty épreuve sy ady ianao ny tompo no mandalo amin'izy reny ny aliko fotsiny ihany ny sombindambanao fotsiny ihany de fa ampy ho fanasitrananao anay sainga ny finoanay matetika no efa maty ary tsy velona satria eto fetateraky izay sempotra ary takona ihany ko jamba noho ny famirapiratany zao tontolo zao sy ny asany maizina izay efa manjaka betsaka sy mahazo toerana eo amin'ny fiainanay andavanandro mangataka ny autorité anao Jesosy Kristy mangataka ny fahefanao mangataka ny fanjakanao mahery iseho amin'ny alalan'ny fitiavanao andrava izay tokony rava rehetra ary restaurer an'izay tokony ho restaurena voninahitra ao andraitsy toa ary ny